Tondro molitra. Tantara nosoratany Raja Jean Rive. Ovelomin'ny Nofy, Solofy José, Christophe Labiarimanana, Ulika ary Soma Mirina. Miaraka amin'ny Saoly. Mandray feo Noely. Mandrindra ra teknika Onja. Mana tontosa Solofy José. Ono ary dada. Onja ianaka. Efa manambady amanjanaka ihany amin'izao fotoana kanefa be ny zavatra tsy dia tsaroako loatra tamin'ireny fotoana ireny satria mbola vao 10 taona. Ka ono azonao tantaraina amiko ve ny taona 1970 izay nahavoafatopatotra anao mpikomy ka saika nahavoaheloko anao faty. Endry. Nefa nitahian'Andriamanitra somatsara ihany moa ianao dia afaka mba tiako raiketina ho tantara mantsy e. Raha mahaliana an'se dia tantara tsara tokoa zany mba alalan'ny zanaka mampara fa nijaly ange vao nahazo ny fahaleovan-teny. Zay mantsy a be mantsy ny tsy mety mino nefa tsy tongatonga ho azy zany. Marina zany kanefa na eo azy zao fahaleovan-tena azontsika izao dia mbola tsy mitsahatra manozongozona ampenjera ny fanjakana foana ny mpanjanaka amin'ny fomba ratsy samihafa satria tsy afaka ao an-tsainy ny fanjakazakana tamin'ny harem-pirenentsika izay tena matanjaka tokoa. Dia tsy mba manana ny maha isikatsika mihitsy zany sika. Asa amiko dia mbola mety ho lavitra zany satria mbola misy ireo saribakoliny eto amintsika ka manisy elanelam-pihavanana tsy mety eoana amintsika malagasy. Dia inona zany ny faran'ity tandrazantsika ity ry dada? Avy aloha hitantara dia ianareo tanora no tompon'ny fahefana hitady ny vahaolana amin'izany. Fa zay moa efa mihatrotraky ny ady natao tamin'ireny taom-panjanahantany ireny ka makasy izy se dia ianio tsara. Ambatoboy ny volana Mai 1970 dia nampiantsony lehibe ny district Monsieur Delorme. Nampiantso anao noho ny antony hafahafa ihany araka ny nandrenesako azy. Andro tsy fiasana raha teo anio. Efa fantapatatro ihany io siosio io andriamatoa lehibe ny district ka dia apetrako aminao ry ny fanantenako indrindra koa ny amin'ny hoavin'ny fianakaviako. Eny ary ny fanontaniako aminao dia izao, moa marina tokoa ve fa mpikambana ao amin'ny MDRM ianao? Moa ve tompoko izay tokoa ny finoanao momba? Valio aloha ny fanontaniako satria izaho zao no manontany anao. Eny ary tompoko, tsy MDRM ary tsy amin'ny atoko hafa fa dia ny asako sy izay iafaran'ny fianakaviako no tadiaviko hiatsara hatrany. Tsapako dia tsapako tokoa zany hatramin'izay taona maro ny raha antsika niasa teto izay ary nanome vokatra tsara ao amin'ny fiainam-bahoaka ianao kanefa efa mihoatra ny tokony hadidiako ity zava-miseho ankehitriny ity. Tsy hitako tsony moa tompoko izay hanamarinana ny tenako satria fantatrao tanteraka ary eo ampelantananao daholo ny dossier momba ka dia izay no ilazako hoe miankina aminao ny asako sy ny hoavin'ny fianakaviako. Ka tsy izange andriamatoa chef de quartier no fototry ny fanamelohany fa mba zendana ihany koa na raha io fitoriana io ary hatrany ambony mihitsy nahazo zany ka dia
nanafatra andefanao tsaraina ny an-tananarivo? Araka le nylazaiko anao teo tompoko tsy manako lazaina mihitsy a ka dia ianao sisa ny mandinika izay momba satria teto aminao no niasa hatramin'izay ary nanome fahafahampo anao tamin'izay asa rehetra nataoko mba ho tombotsy ho an'ny vahoaka malagasy. Mahafinaritra tokoa ny fahatsoranao a, nefa tsy afa-manoatra no io fanapahan-kevitry ny lehibe io fa dia tsy maintsy mandefa ho tsaraina. Tsy misy fanazavana hafa azo atao intsony izany tompoko fa dia ny mandeha ihany mba ahitana ny marina. Ka za koa ngeringa chef quartier mena ambany meny manaja lehibe a. Eny andeha kanefa mba azoko atao ve ny mametraka fanontaniana aminao tompoko? Zonao zany fa tsy maninona. Inona zany mba eritreritrao no isika efa niara-niasa ela be izay nefa tsy mbola nisy ahaso fahadisoana? Ny hevitro dia izao eny tompoko? Iaro anao araka ny dossier misy eto amiko a, saingy tsy afaka hiazona ary tsy manome toko tanteraka anao fa miandry izay baiko avy any amin'ny zareo. Na zany aza nefa anao izay azoko atao rehetra. Dia misaotra indrindra monsieur l'administrateur na dia izay ihany aza. Sitrako dia sitrako tokoa ny fiarahantsika niasa hatramin'izay satria nahavaolana maro. Ka ahoana moa tsy mba ezahako hanavitra anao raha mbola misy hevitra ihany koa azoko atao? Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana anao atompoko? Tsy misy fisaorana izany fa dia fanirian-tsoa no ataoko aminao. Bon sens. Mbola misy fanontaniana kely indray azafady tompoko? Apetrao fa tsy maninona. Ahoana moa izany tompoko, ho tapaka ve ny karamako? Mbola tsy misy filazana nataoko momba an'izany ka. Zaza izao no anontany anao hoe azoko omena mivadinao ve ny karamanao? Izay mihitsy no tokony ho isy tompoko, nefa mba hanomezana ahy ihany atao vatsin-dalana sy izay mba ho vola am-paosy fa mety hisy ilana izany ihany. Raha ny fireanao sy izay sakafonao dia tsy miantoka an'izany akory ianao. Fa fiara-miaramila no hitondranao ary mety any amin'ny mpitandro ny filaminana no apetraka. Dia tsy mba misy azoko hividividiana ny zavatra ilaiko amin'ny tenako ve tompoko? Za no hanome anao an'izany fa aza malahelo foana ianao ka. Ny zavatra iray angatahako ihany koa tompoko dia mba hirovanareo vady aman-janako sao dia anaovan'izay nitoritory ahaka asiparana amin'ny tsy maha eo ahy. Mandeha hanam-pilaminana ianao fa efa ho andohako daholo izany rehetrarehetra izany. Misaotra indrindra re tompoko. Fa ankoatr'izay sao dia misy dossier ilainao alohan'ny andehanako? Toroy fotsiny ny fitoerany dia omeo ny lakile amin'ny birao fa raha misy moa ny ilaiko ny lefitro no irahako any. Fa zao eny tompoko? Afaka hitady borizano ilanja raha mpitso fe zany ianao zao. Anao tourné mantsy afaka ka. Ary raha mpitso maraina izy ireo no tonga eto aminao tarihany manjakavelo. Olona efa fantatrao tsara io? Zay angeny tsy ahafozako anao monsieur le chef quartier. Tsy mba manasaro-javatra izany fa vetivety ny zavatra atao rehetra dia vita. Izay ihany ve tompoko? Efa zava-dehibe izay ka zao maka aina tsara aloha dia mifanafatra fara amin'ny fianakaviana tsara ka nefa tandremo manan-kivy azy ireo Eny tsy maintsy maka heritena sy mivavaka amin'Andriamanitra ihany ny fiarovan-tena tsara indrindra. Rehefa avy teny amin'ny lehibe ny distrika ary Serivo nampafantatra anareo mianaka.
tadididika any reny ka toy za re nalainday koa mana rehefa avy eo dia hoy reniny se ary maninona ho ahy ianao tsy mahina kanina e tsy efa mba nalamy be ve ahy io e sao ve ny laninao tsy honona sady ety ianao to ohatrany be ahy zany sa marary sa lasa lavitra loatra mifisainanao ka manahirana any amaliny teninao e ka za angeny mila rary endo mijerenao to lasamborona eo e mazana nefa ianao a mba miresadresaka ihany na dia mba nisotrosotro miaraka amin'ireo namana sy mpiara-miasa aminao marina zany rebako fa tsy fantatrao ny tena mahazo ahy amin'izao fotoan'izao izay indrindra ny tokony tsy hanafenanao zany amiko inona fotsiny moa mahampivady antsika raha dia hifanafina amin'ny manjoa izany no tokony hifanampiana ka voniny ianao zany anatanjatsaina tsy harary fo iainao a ka rehefa izay ve raha zaka ny zava-misy eto amin'ny tokantranontsika inona ny tsy heretako inona ny tsy hampiononany koa ny foko e raha milaza marina ianao ny tampoka ny tena tsy zakako fa rehefa mba hampafantarina kosa dia tsy maintsy manamboatra ny fisainana eny ary fa tena vady tsy mahafo tokoa ianao nakamban'Andriamanitra sika raha zaka ka tsy maintsy apetraka eo amin'ny foana ny tokantranontsika amin'ny alalan'ny fifandeferana sy ny fifanarahana zao ary no izy ka dia mahereza ary atanjao tsara ny saina fa inona loatra nefa izany e zao e misy nanondro molotra aho MDRM na iray amin'ireo mpikambana mitaky ny amerenana amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara tonga any monsieur Delorme lehibe ny district andrekako ary efa eo ampelantanan'ny tribonaly any Antananarivo koa aza ka tsy maintsy hiakatra any aho tsarainy e Andriamanitro zay ngeny efa nahiko taminao e inona zao no ataoko aminao rivo ahoana tompoko hitondray le alcool sy vovo fa torandreny se angany e eny tompoko ary aloha nga kosehina aloha ny tana sy ny tongony tiary data fa maninona eny torana nisy izy ka nanao ny ianao zay robako tsy maninona akory fa savotra kely fotsiny ka zay no efa nahiko ka nefa moa nanaiky ny ilazako ny marina ianao ka dia aleoko re nahafantatra an'izay melomba aizako mampio ny tena toy izay ho tapohana indrindra ny alain'ny milisy eto an-trano tampoka neny neny fa maninona nge neny ny atinganareo tsy anaka tsy niady izay fa resaka tsy ny fanaraka fotsiny ny atinareo e inona fotsiny natorana neny teo ka mbola nazava mise ihany zay sy reniny fa okaloha azafady mandehana mivoakana manao zavatra any fa mbola mitoy ny resaka tsy aleto raha tsy fantatro izay mahatonga an'izao atinareo zao ka tsy niady zany nge zay fa nisy resaka tsy tantiny ny hainao azy mandehana rivo mandehana e adinonao ve fomba tsara nampianarina anao manjary ampahory andray ianao ka eny ary tandre maro sao dia vonoany dady eo izy tsy mpamony vady anaka eny fa na dia reny mba misotrosotro kely hitanao reny aza tsy nanao an'izany mihitsy ka lazao ary zay marina fa mba marary koa ny saiko e lazao azy re raha zaka lazao azy fa dia tsy ho avelan'io zazy io eto mihitsy sika e ka tsy mbola tokony ampidirina ao anatiny mihitsy ange zao zavatra zao e fa maninona nefa zao ary anaka mety gadra na ho faty mihitsy aza noho ny faratsy-panahany namana sasany andray ry data
de iza koa zao izany olona ratsy fanahy be izany? Samy tsy misy mahafantatra sika anaka ka izany no mampalahelo andreniny se. Fa ngadata nangalatra sa namono olona samy tsy nisy nataoko zany anaka fa resaka hafa mihitsy de inona fotsiny ary ny anton'izao hoe? Se moa mbola kely na dia atao hoe efa mahatsiaro saina ka atahorana ny teniteny foana any amin'ny namany se any. Efa mba 10 taona ngeza ary data ka mba mahafantatra ny tokony atao ihany. Ray aman-dreniko ve dia alaiko baraka any ivelany? Rehefa nandinika ary anaka dia tsara tokoa ny alalansehany zany na dia tsy mbola ohatsainse aza ny hahafantatra zany politika zany ka ambarako melo mba isy ho tantarainse amin'ny taranaka ny oriana satria ny aina tsy mifametra. Lazao re raha zaka fa mandeha ngeny fotoana sao dia tsy hisy tantaranao an'izany tsony. Dada dia tsy fantatry dada mihitsy zany olona io. Aiza moa anaka no alalako azy? Fantatro ve tsy efa nampiony lehibe ny district zay? Miandry zay hiafarako sisa no ataoko zao fa dia mivavao fa na any amin'ny fitsarana aza dia aty aminareo mianaka foana ny eritreritro sy ny foko. Okizay neny mangina fa hivavaka ho azy isan'andro sika. Tanjao ny saina ry izy mianaka fa raha mbola tsara koa ny nataoko tamin'ny piray tanindrazana sy teo amin'ny asako dia tsy ho avelan'Andriamanitra ho verivery foana ny finoko azy. Rono tsy angatapitahinao am-piangonana anga ianao? Ka ho any amin'ny pastera mihitsy azy zao sady ametrapetraka izay isolo eo amin'ny fitendrenany harmonie-mpiangonana sy ny asa mahadiakonina. Dia tantarao amin'izay ary data le izy Zay anaka no anton'izao fahanginako sy mampiady saina azy zao. Tsy mbola mba natrehako mihitsy zany tribunal zany kanefa tsy maintsy hanatrika izany ankehitriny. Aza matahotra data fa hivavaka ho anao andra-manalina izay sineny eo koa Andriamanitra hiaranao. Mazava se tenin-drivo izay re raha zaka tony hoe tsara ny saina maly an'izay fanontaniana petraka aminao. Fantatro tsara mihitsy fa efa nisy ireo namanao amin'ny MDRM tonga sy ny angavy anao any atsiketsika ny fitakiana amin'ny fahaleovan-tena kanefa mbola loavinao no ny fisavorovona mbola mafana dia mafana amin'izao fotoana izao. Na eo aza nefa izany mba fefenanao izany dia mbola misy ihany nanondromolotra anao ary nandefa n'izany hatrany an-tampony. Izay nefa tsy kivy mampahery anao hatrany eny fa mivavaka ho anao ka dia azadinona amin'ny Baiboly sy ny fihirana rehefa handeha ianao. Fangaho data naman'izany fikambanana izany tsy ao anatiny fa manana namanao ka ahoana ary ny nahafantarany sy nanondromolotra anao? Eo anaka ny tena maizinaniko. Mety ho amin'ireo manodidina anao ihany na vitan'izany nefa inona no antony? Ka zay indrindra ny fanontaniana tsy voavaliko mandehana amin'ny herin'Andriamanitra ary data zany mino fa any andro any volana any taona asehona anao ihany ny marina ka dia matoki azy. Mahery tokoa ny finoany se na dia voatavy tsy mifandraka azy se ka dia misaotra indrindra anaka fa ery lehibe entiko andresy ny etraketraky ny fahavalo-pirenena zany. Eny marina fa saka irona amin'ny fahalemetsana nefa ny zanantsika aza mahateny izany ka ahonsika no irorosaina.
tsy veriveromainanaka ny nampianarana ny sesoratra masina ka dia isaorana ny eny avo indrindra. Apetro eo am-pelatanan'Andriamanitra foana ary data ny fiainanao fa ho afaka ianao a. Misaotra anaka fa tena zava-dehibe zay. Ary eto roaka ianareo mianaka. Saotra. Ary manaraka izany a, aoka mba tsy hisy ahalala aloha zao zavatra zao, indrindra amin'ny tsy maheto ahy. Ka raha misy mitady eto ireo namanao ireo dia ataoko ahoana? Indrindra ireo borizany mpilanjany lehibe any distrika. Mbola iresaka kely amin'izy ireo aho fa Radosefa mantsy no isolo ahy. Na izany aza tsy momba ny politika no resahako aminy fa ny atsiarovandry zareo an'Andriamatoa Radosefa mba hanomezana fahafahampony lehibe. Ka tsy efa izy ihany ve ny levitrao isolo rehefa tsy eo ianao e? Zay tokoa ka. Tsy manana eritreritra ny Radosefa ve data? Mpiara-miasa amiko efa hatramin'ny ela izy Risia ka inona moa no eritreretako azy? Ay, tsara izany rehefa hitokinao izy e. Odio. Mandroso renao ringa Radosefa. Radolo tompoko. Zao salama tsara Radosefa, ianareo manahoana? Dia zao metimety zao e. Fa tonga ho aza amin'ilay antsonao. Ay, ndany ary aloha mamonjy ny ataonareo nareo mianaka fa veloso zay sy Radosefa iresaka kely. Eny ary, lasa ary zay e. Eny ary ringam-pididy tonga araka ny antsonao e. Ka dia miandren'izay baiko menao. Misaotra indrindra Risia. Tany amin'ny lehibe ny distrika omaly tolakandro mba nierahaka congé kely fa misy raha-mpianakaviana atrehako any Antananarivo. Dia nahazo? Nahazo. Nefa misy raha maika andehanany anao tournée ka mila borizano ilanja azy izy. Mino aho fa efa fantatrao ny atao amin'izany a? Tsy misy olana ny amin'izany fa zava-rehefa fanao. Ka inona moa fa tsy izay zany e? Ise no isolo mandra-patongako ka dia totosay antsakany sy andavany ny asa mba tsy ahasorena azy. Arono ara zaka ny ambrao ahoany? Toy izy ny asa e. Tandremo ny kitoto fa tsy levo mivavoniny. Edresy. Asa mantarana arabe dia zanakomby tsy ampianarodomaniny ety. Mahatoky an'sy ary a. Ary ny lakile? Lakile nalainy taty amiko fa izy no hanome an'sy. Ory, fa nahoana raha mba ametrany tamin'izay? Tsy nandany teny intsony fa zay no izy Risia. Inona ary ny dikany zany? Nefa sengeny tompony raikitra ato e. Ka tsy te hanadiady azy ny momba n'izany ary Risia fa dia zay no baiko nomeny. Ka anse manontany raha mila fanazavana bebe kokoa. Eny ary. Ka dia inona koa ny zavatra fa tokony atao? Ny fampidira-ketra ny zava-dehibe fa ny sisa manaraka eny ihany toy ny mitaky abatsena. Mazava razaka fa dia misaotra. Dia tandremo fa volam-panjakana ny tantanana. Efa nandiby an'izay any ange io e. Mba miteny fotsiny efa. Aza atao mahatezitra Risia. Ono ny lakile an'ny kofra koa zany any aminy? Aiza moa fa tsy dia mitambatra amin'ny lakile trano e. Edresy. Mazava razaka fa dia misaotra anao a. Tsisy saorany e. Azafady indrindra madama raha nampiantso anao tsy misy tsy ny tompoko satria tsy maintsy mamaly an'izany ihany no ny amin'ny rasaka vadiko. Ao koa ny ahako tia lalany vaovao momba azy e. Ka raha ny amin'izay asa manana iabe loatra ny amin'iny ianao fa mba manana olona asaina amin'ny fitsarana ihany koa raha toa ka ilainy izany. Ka efa mba naheno vaovao ve ianao tompoko? Miandro mihitsy io zao satria mba maky amin'izany koa fa raha ny dosie ny ato amiko dia madio. Dia inona fotsiny re tompoko ny antony izao hitsarana azy zao e? Samy tsy misy mahalala an'izany tsika madama.
fa dia miandry aloha. Mino anefa fa tsy maintsy iantso ihany ry zareo any. dia misaotra betsaka tompoko ny amin'izay mety ho fanampiana ataonao. Miangavy anao indrindra madama, za dia mbola be resaka amin'ny ankizy momba an'izany aloha. Sao mantsy anakorontana ny sainy mbola mianatra zany, ankoatra izany hiezaka ahazo vaovao avy any an-tananarivo. Andriamanitra ny ombanao mandrakariva tompoko. Dia avelantsika vetivety eo ara aloha iny resaka iny fa anome karaha-mandrasakary fony vadinao no nampiantsoko anao zao. Nasiako kely fanampiny sao misy manahirana anareo any. Aza misalasala raha misy manahirana. Isaoranay be dia be tokoa io ianao izany tompoko, fa dia engany mba ho ela fanapahany atao aminay nge ianao. Tiako no milaza aminao fa be dia be tokoa ny asa vitan'iny vadinao iny tampiko nandritra n'izay taona maromaro ny arahana izay, ka sarotra amiko ny anadino an'izany fahafahamponomeny zany. Tsapako izany Andriamatoa lehibe any distrika, satria matetika izy dia efa mila isasaka ny alina vao tonga avy any amin'ireny toerana nandrahanao azy ireny. Marina tokoa aloha izany fa misy ny asa tena maika ka voatery miazo nazy ela. Nefa atao ahoana moa fa zay ny fanasoavam-pirenenako. Na zany aza nefa nanome toky anao fa tsy ho adinoko mihitsy ny olona manaja ny asany toy ireny. Mba manoatoana azy eo ihany koa ka. Indrindra amin'ny hevitra. Zao tompoko. Anome volanareo azafady mba asivo soni ary ny boky. Eny ary tompoko. Ao ary tompoko. Mety io? Mety io ka, fa mbola manafatra ihany aza be eritreritra loatra, fa ho hitantsika eo ihany ny manaraka. Fa hono Andriamatoa lehibe any distrika. Mihaino anao ahoana moa izany ny fomba azahoako vaovao momba azy? Mampiantso anao foana satria araka ny dosiany eto amiko dia hipetrahan'ny fitokisako tanteraka iny vadinao iny. Tsy andao azy amin'ny ady sarotra toy izao mihitsy aza manafoana ianao madama. Dia mbola mamerimberina amin'ny fisaorana anao tompoko, fa dia anao veloma mahafinaritra izay Ndeha anara fa dia mandra-piony ianao madama. Garde, asaivo miditra izay olona mitady ao. Maika andeha. Mandro soa ianao Ringara Joseph. Bonjour monsieur l'administrateur. Bonjour. Tonga amin'ny azonao tompoko. Mbola tsy nampipetraka anao angamba Andriamatoa Joseph azafady indrindra tompoko. Mipetrapetra efa eo ihany ianao fa aza atao tsony ny tahaka ireny amin'ny manaraka. Miala tsiny tokoa tompoko fa diso tsy nalala fomba rehefa miditra birao an'olona tahaka izao eny tompoko dia aoka ny tompotrano no hiteny vao mipetraka ianao. Oka re Andriamatoa administrateur fa hifonako fampahafantarana anao ny fomba fotsiny iny fa tsy manameloka anao akory fa zao eny tompoko. Teto madama Razakarovony dia nilaza izy fa efa omaly ariva ny tonga tao amin'ireo borizano ilanjahanao tourné. Ay ve tompoko? Hodinao tsy fantatra ve sa everina ho mpandainga? Adray ary azafady tompoko. Ny fanontaniako dia zao, nahoana ny tsy nanao tatitra taty amiko ianao omaly nefa dia mbola atoandro ihany angeny andro Tena tsy nampoziko mihitsy zany tompoko satria mandainga ianao. Ngara Zakarovony pedidy mihitsy no nilaza taminao hitondra an'ireo borizano ho aty amiko vao maraina. Efa nampahafantarina anao zany satria ianao ny solo azy mandra-pahatongany. Hitako tokoa tompoko ireo olo ireo saingy mbola andraiky ny angeny no nahafantarako azy dia tsako.
ka raha nandeha vo maraina be raha androany aiza olona hiaraka amiko. Marina tokoa fa titika izany monsieur le chef de district, nefa mahatompona ndraikitra azony tsy mba nisalovonako ny asany. Ka efa nandefazako taratasy meloa ianao antany ny asa ho raisinao rehefa lasa izy, sa no heverinao fa tsy mbola natao koa zany? Azoko tokoa ny taratasy talefanao tamiko e, saingy izay voalazako anao izay no antony ka dia hifonako re tompoko ary milela-paladianao aho fa tsy hamerin'izany tsony. Oka tompoko mba hipetraka amin'ny asako ihany fa aza esorina re azafady. Tsy hanao nininanao ange akory fa tandremony amin'ny manaraka. Eny tompoko. Mety tsy handevitra aminao intsony anaso ny firenenareo ange no ataoko e. Eny tompoko, fa dia hanao an'izay tratry ny heriko tsy narabaraka ny lehibe ako Rasakarivony. Ay, ka manome fahefananao aho manomboka izao tia ny taratasy momba izany. Mahaizy ianao mifandray tsara amin'ny olona mba hidiran'ny hetra ara-dalàna. Eny tompoko, tsy anaraka ilombian-doha fa dia hiezaka araka izay tratry ny heriko e. Tandrema nefa tsy handraondrahoana ny vahoaka. Rehefa mahay mifanaraka tsara amin'ny toy ny nataon'ny Rasakarivony ianao dia hiditra ho azy zany. Sady isika tokoa moa zao monsieur l'administrateur atao manana tanjona hoe tanjona tsara ohatratrary na tsoatsy. Tsy atsoatsy ihany ry ngara Josefa fa mandra-pahafaty dia eo anoloantsika foana zany eritreritra sy fikasana zany. Tsy izany manso tompoko fa ahoana mila fanamboarana tanteraka mihitsy ny lalana makany madilo valo iny e, fa teny efa tena ratsy be mihitsy Ay, fantatro tsara zany fa ilain'ny fanjakana ny vola. Eny tompoko. Ka dia mahereza ary. Ny lalana indray efa misy le fampiarana ny 30 andro isan-da anao an'ireny, ka tsy dia olana loatra ny amin'izany. Mazava tompoko, mazava daholo ny toromarika. Zay no izy aloha fa ento aty ireo borizano ilan-jara ampitso maraina, ka dia bon service. Avoazao ry tompoko, fa dia ho tsara diany ianao. Odio, ao ihany very madama. Ngara Josefa, mandrosoa ianao. Oka ihany re eto madama. Ay, mandrosoa re aty an-trano fa inona indray ary ty miafahafy ty. Ianao koa. Fa nga lasa fahavalo indray ato. Aiza kosa dia hoe ho fahavalo vetivety eo re Iza moa no mahita e. Hatramin'izay tonga dia miditra manontany Andrapety ka zao mody miafahafy eo. Ny olona mpiara-miasa efa mahazatra very madama tsy eo ka dia hanao lakitako soa. Mba menatra ihany ny anao an'izany ka. Ay, ka efa mampandrosanao ihany re dia midire. Eny ary re, androso tokoa fa resaka moa ve tsy atao re. Mba zay ahay. Mipetrapetrary tompoko. Misaotra-petsaka. Eny ary ny ngara Josefa, ka ino ny ty vavao entinao? Mandeha tsara ny asa? Edresy. Ino indray tsy maintsy atao izay andehanany. Fa ny firenetsika tena mila an'izany fandrosoan'izany tokoa nge amin'izao fotoana izao e. Ay, tsara izany. Satria dia tena ho afa-baraka ianao lefitra raha tsy mahafantatra ny asa natao hatr'izay. Raha izany indray madama bako, aza matahotra ianao vita rehefa ve tsy mba ho vitantsika e. Asako. Asanareo io ka ataovy izay fahaizana rehetra natanterahana azy. Asa na efa nanjoanao fa raha zaka matetika na andro alina aza apetson'ny lehibe any district any dia any. Otre, fa inona re no ilana azy amin'ny andro alina? Fa ngatsy ny garde d'hygiène no manao an'izany ka? Misy dia misy tokoa. Fa matoa tsy fantatrao dia tsy tiany lehibe any district ely noho ny filaminam-pirenena. Dia izy rery zany mahafantatra an'izany fa zaho aloha tsy mahalala an'izany mihitsy e. Ka hitanao amin'izany fa miasa andro aman'alina raha zaka. Mahagaga indray zany ko. Fa hono Eno mba ao an-tsainao ary ve fa tsy mbola milamina ange ny firenentsika e.
fa nahoana ny tsy milamina izy ianao ka vo tamin'ny taona lasiny ange ny 17 tamin'iny sika na malagasy maro no ny fitiavan-tanin-drazany ary hatramin'izao dia nitondry molotra indray no mafanavay manjoa an'ireo tia tanin-drazany ka raha hitan'ilay mpanondry molotra manakorotana ny firenena kosa ve tsy rariny azy firenika manantsika malagasy Tirongara Josefa ka tsy mba mahatsiaro mangiry-firy ve ianao mahita an'ireo malagasy maro maty asa dia moramora indre tokony ho fantatrao fa matetika ihany koa ireo te azo tompo-tsy manokana avy amin'ny mpanjana tany no manao an'izany dia izaho iresahanao zany ve no isan'ireo mpanondry molotra ka atray mbola tsy nilatsabava taminao an'izany re fa milaza fotsiny zava-misy ay ka ety masoko mantsy ianao no mitenen'izany ko nyvadinao raha teo koa tomba mamioditra amin'ny lehibe any distrika ihany ka isahanao zany aminy ve ka rehefa sendra ny lainga tsara lahatra ve tsy salasala ihany ny lehibe ary izany koa tsy tongatonga foana raha tsy vokatry ny hoe felonana na fitsiriritana toerana to lasa lavitra nresantsika menada zany ka alahy izany nany so dia tesitra na malahelo amin'ny teniko aloha raha Josefy sanatria ny ange eritreritra fotsiny ka mamelara nisy nana fotoana anao eny tsy omeko tsiny ianao fa zavatra mety hisy tokoa zany amin'izao fotoana ny fisavorovoroana izao fa madame Bako zao re no diako aty aminao ohatra eto ara ny resakao ono ianao nga nyresaka be tamin'ny lehibe any distrika tao ny vola momba ny fivelomanay no netsony asiny resahany tamiko eny fa akoatran'izay tsisy resaka hafa ny rahanareo nandinika ataoko ahoana moringara Josefa nitaridresaka tsy momba amin'ny olo manakaja toy ireny sady amin'izay lehibe amin'ny vadiko fa ahoana zao mantsy to somary nandetika hony ianao ny tsy nahatongavako tany amin'ny omaly nandetikanao ahoana moa nambatraparatra tamiko ery mantsy ngarainy fa hoe efa tonga teto aminao reo bory zany ilanja azy fa zany tsy niraharaha marina ve zany raha ny hoe nandetika angamba kosa tafa ohatra be zany fa valy teny ny tsotra ny nataoko taminy kanefa mba hanontany ianao eno ka aminao ve diso zany sa marina satria ianao efa nandre eny marina aloha zany kanefa mba nisy raharaha nanahirana ihany angeny tsy nahafahako no natatra tany amin'ny avy hatrany dia miala tsy ny ary ahy tompoko fa nytaniningary any distrika mihitsy no mipetraka tamiko mantsy ka dia andainga indray ve ahafony vadiko dia faly ianao raha hoe voaroaka isa no faly amin'izany ringara Josefa ianao no tokony andiny tenanao an'izay atsara toerananao eo amin'ny asanao eny ary dia misaorabezaka anao tompoko asa isany mieritreritra ivelan'izany manao na re ngara zakan'izay mbola tsy naray vaovao momba azy izy koa moa maninona mba mieritreritra ihany zany vady lavitra ny tena zany ary madama tsy manana eritreritra tsy aminy aho fa dia izy sy Andriamanitra no mifankahitany tsara zay natoko ianao madama fa dia eny hoy aho hoe engany mba ho zavatra tsara sy mahasono dianany Antananarivo ka manko fianakaviana nge ny diany dia misy fivorindry zareo momba ny lovanga inona ary ny zavatra manahiran-doha an'le rangahy ty amin-drazaka fa tsy ny asa no atao izay mahatsara azy to ohatra mangaron-dela mihitsy nge izy zany ary to manao fanahiniana tsy manao ny asa ny ara-dalàna mba hanomezana azo ke tamin'ny vadiko ohatray ary to lasa eritreritra be ho ianao madama mieritreritra ny fahanginanay mianaka enao aza ve moa ilozam-bady tsy hangina kanefa nahoana ianao teo nilaza fa hoe tsy mieritreritra tsy ny vadinao ary ianao izany ange tsy mahazo resaka mihitsy rangaty ny fahanginanay ato an-trano no lazaiko fa tsy izay fahasarotam-piaro amin'izy lavitrany nareo lehilahy indrindra nge ny tena voan'izany aretin'izany
Fandray zany fa malinao azy madama fa nga moa dia tsy maintsy ianao andora tahaka an'izao e. Zay aloha ny fantatro dia lazaiko fa ianao anga manajava-miafina momba azo lazaina. Tsy dia izay loatra no eritreritro fa zavatra mandalo fotsiny iny madama. Sandray anefa mino fa eritreritra efa tao an-tsainao saingy sahirana ianao ny amoaka azy. Andray rehefa mba midiny ve madama dia ho finganonao foana amin'ny zavatra tsy nosainiko hoe asako tsotrange raha vao mila na ny resaka dia voatery manao arika. Tsy ho resy lahatra ianao fa aleo alo andeha aoksika day saraketo. Ka andeha zany ianao? Andeha mihitsy aka fa so mitady ako ao amborano eo nga lehibe. Veloma re amin'ny manaraka indray raha mbola manako lazaina. Mahatahotra anao aka lasa ary aho fa manam-piana tompoko. Mangataka anao hitsakana Andriamatora Zakarivony ary manatony eto amin'ny toerana voapanga fa hanomboka fitsarana anao. Eny tompoko. Eny ary dia misaotra anao. Vonina tompoko. Ary to maratra ianao zany. Ny loha misy paradra, ny sandry mifono bandy. Voavy ny tsabony tany amin'ny tobo miaramila no entiny eto tompoko. Fa ahoana ny vonoana? Tsy tompoko. Lozam-piarakodia nitondranay no nahavoa. Ka afaka maro tsara fantany napetraka ihany ianao afaka tompoko. Lazao ny marina fa tsisy aninona anao eo. Zao mantsy mbola mararika leo aloha jabona dia azo emitra fitsarana. Tsy maninona re tompoko fa afaka nome fahafahapoanareo Ay, atomboka raha fantaniana ka voalohany dia zao. Voapangy ianao fa manakorotana fanjakana misy ankehitriny izay eto frantsay. Fantatro tokoa io fiampangana io tompoko nefa aiza moa ty heriko entina anakorontanana zao fanjakana mijoro zao. Za zay piasa madinika ery. Ka tsy hainao rery ange fa manana an'ireo mpanaraka anao ianao araka ny renseignement azonay. Mametaveta amin'ny asako zany tompoko fa tsy manana namana anakorota-panjakana zany fa dia lavitro tanteraka. Kanefa dia mazava ny renseignement atao aminay Andriamatora Zakarivony fa namory ary nanodikodindoro bory zany miara-miasa aminao ianao mba handrava fitondranao Ambatoboeny ary mikasa moa ny lehibe ny distrika mihitsy aza. Ka zange tompoko no tompona andraikitra mamory azy ireo rehefa misy lan'ny lehibe azy ka inona ny fahadisoko amin'izany? Mbola tsy nilaza taminao ange na marina na diso fa renseignement azonay ho any mempanganao Tsy marina zany tompoko. Ary mbola averiko ny fandavako zany fanendrikendrena zany. Misy koa aza amin'ny feore rehefa ny mamory azy ireo ianao any amin'ilay toerana misy azy ireo fa anafika ny tobo miaramila mihitsy. Lavitro daholo zany tompoko. Fa azonareo atao ny manontany ireo bory zany ireo sy izay manodidina azy dia ny za mbola eto ampamitorana. Ka inona raha mipirofo azonao antoka mba reto mba tsy hameloka anao mandra-pahafaty na mety ho tifirina mihitsy aza no zany eloka behivavy zany. Mangataka ary tompoko ny anoloranareo eto ihany koa izay nahazona zany renseignement zany fa tena tsy rary ny tompoko ary tena tsy marina fa entina anala fotsiny eo amin'ny fiaraha-miasanay sy ny lehibe ny distrika ka ny fiheverako zany dia felonana satria olona te ahazo toerana. Fitsarana manokana zany ka nay no medidiny atao aminy raha misy fa lazao izay pirofo marina fa tsy meloko ianao ary mba manontany kely fotsiny aho hoe sao dia nampijaliana ianao teo amin'ny famitorana. Tsy tompoko,
nanontaniana tsotra sy tamin'ny fomba motona. Ay, hitanao ary zany mananja zon'olombelona ny fanjakana. Ekeko tompoko. Ka ekenao ary ve fa misy ny fiarahanao mitafa amin'ireo milaza azy ho tia tandrazana nefa mitady ny anakorotana sy hamono mahafaty mihitsy mpitondra ny toerana. Ka na izay fikambanany azy zare tompoko tsy fantatro akory. Ka aiza no ahalalako na ratsy izy na tsara. Fantatro dia izay didiny lehibeko ihany. Ay, omeko ohatra vitsivitsy ary ianao. Vivy eso, MDRM, mena lamba, iza amin'ireo misy anao? Mpiasam-panjakana no misy ahy tompoko. Ary eo akaikin'ny lehibe ny distrika Lalandava no misy ahy. Ka aiza no azoko iodivirana anaraka fikambanana hafa hanao ratsy ny firenena? Hatramin'izao dia voaveriny tsara ny tenin'ny tany amin'ny fanadihadiana. Ny dikan'izany dia mety ho fanendrikendrehan'olona fotsiny ty renseignement ty. Nefa inona ny antony? Aoka indray ary aloha vadika amin'ny fanontaniana. Zao ary Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko. Atao iny rehefa barana na antsilava lela sy famaky ary le finetin'izy ireo reny rehefa mandeha ilanja lehibe distrika izy ireo? Tsy miaraka amin'ny zareo indray aho tompoko. Rehefa manao tournée inga lehibe ny distrika. Satria efa omenao baiko meloha izy ireo dia ianao afaka ho azy noho ny tsy mahatany ampandehanana anao. Tsy manan-kevitra ny anome baiko azy ianao zany zava-doza zany aho tompoko. Fa ny marina dia zao. Any ampandehanana any dia be ny zavatra ilana ro fitaovana voalazanao teo reo. Ohatra raha misy kirihitrala manakatsakana dia ny fibarana na antsilavalela ho ianao no ampiasaina. Ny famaky indray ikapana hazo anaovana tetezana raha voatery hita rano fohifohy. Ny ilana azy koa dia ikapana kitay androkanina. Ny lefona kosa dia iazana raha mba ohatra misy biby tokony atao sakafo toy ny lambo. Zay ny momba azy ireo ka asa raha mazava tsara ny teniko na tsy tompoko. Mazava tokoa ry ngara Zakarivony ary voavalinao avokoa ny fanontaniana napetraka taminao. Nefa tsy mbola tena mahafapo anay ka mieritrereta tsara aloha ary lazao ny marina fa tsy antahany vola mitsinitsinina ny fanjakana napakatranao teto Antananarivo raha tsisy antony lehibe. Tsy maninona tompoko raha izany no analana ny aiko fa tsy manan-teny azoko hanamarinana ny tenako intsony aho. Manaiky zany ianao fa meloka? Veriko indray mandeha tompoko. Ary veriko atsangana ny tanako ankavanana fa tsy meloko aho. Olona te hisopatra fotsiny no nieverako zany renseignement diso azonareo zany. Kanefa dia nitrokitrihany tsara ato mihitsy. Ianao io, ianao fa anisan'ny lehibe mpikomy. Raha marina zany tompoko dia Andriamatoa Delorme lehibeko mampiasa mihitsy no mety nanameloka. Nefa hatramin'izao dia mifanaja tsara zahay. Matetika azy izy no midera ny asa vitako noho izany torohevitra sisa no azoko ambara. Dia ny akanareo renseignement mivantana avy amin'ny Monsieur Delorme fa ao amin'ny avokoa ny momba ka dia saotra nareo meloha tompoko. Zay zany mba fara hevitra ao tanany tena marina. Izay satria tsy ho azoko an-tsaina mihitsy nanome nareo reo renseignement manameloka reoko. Ka raha mifanohitra amin'ny antena ianao no mitranga dia ahoana? Mbola tsy haikany ianao sa ahoana? Ka rehefa izy mahalala tsara sy nitondrahatra amin'izay moa no hanameloka inontsony ny marina mbola olazaiko io. Andriamanitra sisa no ametrahako ny fanantenako satria
izy ny tompony herehetra sy ny fahefana. Zany Arandriamatora Zakarivony dia antony aloha fitsarana noho ny fisalasalana ka dia Andriamato de Lorma lehibe distrika anareo sisa ny tompony teny farany alohan'ny amoahana ny didi-pitsarana. Misaotra indrindra tompoko. Garde, eto izy aloha. Nena, misy olona. Izy zany. Ainga faktara? Ety misy taratasinareo. Misaotra tompoko. Fataizy indriny eny. Tany midady ty. Tany amin'ny data ve? Vakio ary hoe mba enoko. Zay. Any ibako sy rivo kely. Faly miarabanareo fa mbola velona hatramin'izao ary misaotra an'Andriamanitra. Roa volana izay ny lasa dia ny fotoana nitsaboana noho ny ratra nahazo vokatry ny lozam-piarakodia nandehananay. Tao koa ny fotoana nitsarana indroa miantaona ary ny fiandrasana ny didim-pitsarana. Salama tsara fa aza be eritreritra. Na izany aza nefa dia mbola mangovotra ihany eo am-piandrasana ny marina, na ho voaheloka na ho afaka mahadiodio. Nanao izay ho afany tokoa i Monsieur de Lorme nandefa ny dosieko taty amin'ny fitsarana, ka asa izay ho valiny fa dia tsy mitsahatra ny mivavaka na andro na alina. Ny fanantenako dia Jesosy Kristy irery ihany, fa ny olombelona dia mazana tsy azo itokiana. Koa mino aho fa hivavaka ho ahy ihany koa ianareo. Maherezy ary mba mandehana ihany rehefa misy fotoana manontany vaovao any amin'ny lehiben'ny distrika na dia haka ny karama aza. Manao ahoana ianareo mianaka izao? Indrindra fa herivo kely mba mianatra tsara, aza adinoina ny fianarana sekoly Alahady, fa izany no maha-kristianina antsika. Kanefa averiko ny hoe mandehana any amin'ny karainy manontany vaovao. Izay araloha fa manao veloma finaritra mandram-pionanareo mianaka ary samy hotahian'Andriamanitra daholo. Dada. Mampalahelo data neny e? Eny anaka. Atao ahoana moa e? Sao ny zavatra tsy vitan'olombelona. Mangina neny a. Okizay fa mbola tsy maty ange data e. Marina izany rivo kely a. Nefa vaka dia vaka ny saina eo ampiandrasana an'izay ho fiafarany. Ka efa mivavaka ho azy foana ange sika isan'andro neny e. Ay, manaiky ny teninao ange harivo. Saingy tsy mety ny ranomasy fa nijohy foana raha vao mieritreritra azy tokandrery ihany. Sady amin'izay naratra saika amin'ny maty koa. Ny fitsarana nefa mbola eo ihany koa. Ka nahoana moa tsy ho latsaka ny ranomasoko? Toy na fo. Vaka ny saiko. Lany fanambola velona la. Okisika ary neny hivavaka tsy mitsahatra ho azy a. Andriamanitra tsy manara marina. Misaotra anaka. Fa dia ahery tokoa noho izany fankahirizana ataonao izany. Dia
dia andeha ho any amin'ny distrika ihany izany sika. Tsy maintsy ka, satria izay no afaniko. So sanatria ho vonoina ho faty izy. Tsy mino an'izany ary neny aho. Ho velona ny datako satria ho afaka izy noho ny tenin'i Jesoa tamiko. Ahoana hoe rivo? Ho afaka izy ho aho. Fa ahoana? Izay no novoko alina. Ary ndao amin'izay ary sika fa somba misy vaovao tonga ny minga lehibe any distrika e. Chauffeur, velomy fiara fa andeha ho any an-dranomasina tsika. Manahoana ianao monsieur l'administrateur? Manahoana ianao madame Razakarovony? Azafady indrindra re tompoko. Fa ho aiza vao maraina? Ho ato aminao indrindra izay tompoko, nefa ianao ty efa vonona nivoaka? Hoe efa andeha mihitsy aho zao ka dia mandro soa raha aloha vetivety. Misaotra tompoko. Mipetrapetra ary ianao mandraisa seza. Misaotra tompoko. Saika tsy nahatrahatra ianareo ko andeha ho any amin'ny faritra Tsaramandroso iny mantsy zahay. Ka inona no antondianareo? Toa efa ho ray volana angamba no tsy nifankahitsika. Eny tompoko, sahirana amin'ny tokantrano re Andriamatoa lehibe any distrika io, indrindra moa amin'ny tsy mahay ny vadiko. Ty zazy ty koa moa tsy maintsy karakaraina amin'ny fianaranko. Marina dia marina tokoa zany. Adidy daholo zany re madamo. Fa nizao aloha ny zaza aloha aoka mba tsy ho tapatapaka amin'ny fianarany satria ireo no avin'ny firenena raha hatrizay. Fa tandremo mikasikasika an'izany resadresaka politika izany tsy hitondra vokatsoa aloha zany raha amin'izao fotoana izao. Aiza moa monsieur l'administrateur no mba hisainana an'izany anjaran'ny mpitondra mpandroso ny vahoaka no afaka manao an'izany. Ka manam-baovao entina angay ianareo mianaka izany? Eny tompoko, na tonga taratasy Razakarovony vadiko ka efa vita hono ny fitsarany saingy eo ampiandrasana ny valiny izy izao. Marina tokoa io ary efa niomana ny ampiantso anareo mihitsy saingy mbola misy antidiako ty moa dia saika hoe rehefa miverina vao anambara azy aminareo. Raha tsy diso any to nanapatapanao fotsiny nandehananay tatyko. Tsy dia mampiova ny programako loatra akory zany ka. Misy kongely fitenenanareo malagasy hoe tonga tsy nasotsonina nasesiky ny razany sa diso marina io tompoko. Ka sao dia miazona anao ela ary izay mianaka raha andeha ianao tsy maninona fa efa tonga ihany ianareo ka sao ny vaovao dia misy tokoa ary maly ariva no nahazoko azy. Ka manahoana ho ny tompoko? Ohatra efa miahiahy ery ianao zany madama. Aza matahotra fa vaovao mahafaly no lazaiko. Eny tompoko? Zao afaka sao matsara ny vadinao. Misaotra anao izay Andriamanitra. Oka izay madama fa tokony faly aza angentsika. Neny tokoa dia io mitomany lava io foana. Ary se mianatra tsara mba ho lasa ambony fa zany no arena tsara indrindra. Ka inona moa zany zao no mba fanirinsy rehefa lehibe? Ho dokotera tompoko.
Ka hitany sevy hono fa tena zavatra tsara sy mahasoa zany. Izany foana reny mba tenitenen'izy eo hatrany tompoko. Asa fa niampitsomoan'Andriamanitra ko. Tsara ka, tsara tena tsara zany. Dia ahoana moa zany tompoko? Sao dia maika ianao? Zao tianareo mianaka ve ny tsena azy any Antananarivo sa hiandry azy eto ihany nareo? Tena tianay tokoa tompoko, saingy ny vola zao ny tsy ampy aty aminay ko. Indrindra efa kaiky ihany ity ny fetin'ny 14 Jolay. Mbola tsy tapitra ange ny teniko e. Ay, azafady ary. Tsy misy zavatra iantohanareo mihitsy amin'izany fa ny fanjakana no miantoka an'izany rehetrarehetra izany satria olo-marina ny vadinao. Tena mahafaly anay izany tompoko. Isaorana be dia be nareo mpitondra anay. Ka tsy maintsy mba manonitra ny fahadisoanay koa nge izahay e. Fa raha tsy izany dia tahako ny hoe manao didy jadona ko. Misaotra betsaka tompoko. Noho izany raso kely dia misy taratasy akanao vola izay olanianareo na mandroso izany na miverina. Ka tsy amin'ny mpitahiry volatsy nareo no maka an'izany. Eny tompoko, andeha fiara-pitatitra izany izay to? Tsy isy fiara miaramila andeha anaty-trentana any Antananarivo raha ampitso. Izay no hitondra anareo ary io ihany no hitondra anareo hiverina 2 andro aorianan'ny hatongavanareo any. Kanefa ny vola nataonareo saran-dalanay. Ny fanjakana ho ihany no miantoka madama fa tsy izaho. Rehefa tafaverina azy ianareo dia mbola eo ny fanomezana sasany. Tombontsoa manaraka ny karama tsy feno hatramin'izay 3 volan'izay. Ka tsy mbola ahafaly anareo va zany? Tena mahafaly tokoa tompoko. Afa-po tokoa izay Andriamanitra ny tahy anareo mpitondra. Misaotra betsaka. Dia izay ary no izy. Mbola lavidavitra ihany koa no alehako ka dia hanome baiko an'ireo miaramila hitondra anareo raha ampitso miomany anareo madama. Nampiatsanareo telo mianaka manokana mihitsy aho aty amin'ny broko satria nampahonena tokoa no nahitanao teo am-pitsarana Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko. Efa fantapatatro mialoha fa tondrom-bolotra ny nahazo anao saingy tsy mahalala loatra izay fiarahamoninareo any Ambatoboania ka dia mitsara araka ny lalana ihany no tsy maintsy ataoko. Misaotra anao be dia be tokoa Andriamatora tsara fa dia natao hitadiny marina nareo fa tsy dia ampikadra ihany sanatria. Nalahelo tokoa raha nanonona taminao ny teny hoe mety ho voeloka na ho faty satria pioko sy mpanoatra fanjakana. Tsy tao an-tsaiko mihitsy izany tompoko. Eno fa efa nandidina ihany ny marina ka tsy nanohizako fanontaniana hafa entina mandrena anao ilaza ny fanohitra amin'izany ka dia naleoko nakavy hatrany dosienao sy ny hevitringa Delorme ny lehibe ny distrikt Ambatoboiny izy esanao ary izay no ohatrany nahela azy kely. Iangaviako anao tompoko mba hampitany fisaorako azy satria ianareo no manana ny fomba fampitam-baovao aingana. Tsy maintsy manatona azy koa mantsy nareo raha voatongany ka. Anatrika azy tokoa raha voatongany. Kanefa kosa mba tsara raha sitrakao tompo-pahefana ny mampandre azy meloha. Eny ho tanterahako izany raha izay ny fandrenao saingy mbola mamerina ihany fa tsy maintsy manatona azy nareo ho fanajana. Efa ny anaty koa izay alohan'ny eviana aty Antananarivo tompoko. Nefa tsy mba nilazana izany rehetra izany izy fa dia nandefa ihany. Omeko rariny izy satria ny soa atao ry madama tsy dia mba tsara fitantara fa
ny anaovan'izany no tokony hatsapa-tena. menatra anao indray ary ngaro tsarako azafady fa diso ny teniko iny e. Tsy diso ianao ka satria tialala zavatra saingy nentiny amin'ny mpahalalam-pomba le izy ka dia izany no milaza marina nanavotany anka Razankarivony. Ay ve zany no izy tamin'ny nampiantsony ahy dia efa mba naneo ny heviny ihany izy mba tsy handeha meko saina kanefa tsy mbola fantatra izay ho fandehan'ny toedra raha ka dia ohatra ny teny mandeha ho azy ihany zany teo amiko tamin'izany fotoana izany. Zany no izy tompoko lahy efa farahevitra no nangatahako fanazavana io taminy dia ny fahafahanao madio teo ny vokany. Fisaorana lehibe tompoko no atao anao ka dia Andriamanitra ny ombanao mandrakariva sy ny fianakavianao. Tena zava-dehibe mihoatra ny fanomezana izay teny izay ry izy telo mianaka fa dia misaotra indrindra misaotra ary ho ela velona ihany koa ny ianareo. Ka inona no mba azonay atao aminao tompoko? Tsisy ka tsisy zaza no mba anome vatsin-dalana kely anareo amin'izay misy atao paosiko ato e. Na ny mahita andreto ratra aminao reto ihany aza ve Andriamantoa Razankarivony dia tsy mba ampahony dia mbola isorana anao daholo zany tompoko. Ka manao nefa zao aloha ny fahasalamanao indrindra reto ratra reto? Efa tsy maninona intsony reo tompoko sady efa misy fanafody nampanarandry zareo ihany ka. Ay dia sitrana soma tsara ary misaotra indrindra tompoko fa ny dosieko ve miaraka amiko? Miaramila hitondra anareo ihany no misana ny famerenana azy any amin'nga Delorme ary tia ny vatsin-dalanareo menakafo kely dia tongava soa mino fa ho tena faly nareo rehefa amby ihany satria ny fetiny 14 juillet koa efa kaiky. Eny tompoko. Tena faly tokoa tompoko saingy tsy mba afaka anatitra gisareo anareo akory aza be eritreritra ny amin'izany rehefa rahatain'Andriamanitra dia isy ihany ny aonantsika satria mety andalo any izay amin'ny andro fialan-tsasatra ny ankizy alohan'ny antenana ny mahajanga. dia tongava ara fa faly tokoa izay andrehanareo tompoko. Manampy izany tenin'ny vadiko izany tompoko dia mbola mamerina ny fisaorany era-po era-tsainanao amin'izay nataonao nandritra ny asanao izay sy fanomeza mbatsin-dalana tompoko. Inona re ny isaoranareo fa dia nanao ny asanay fotsiny izay sarotra ny anameloko olo-marina ka zay ary nisy ka dia veloma indrindra ry izy menakavy volana Jolay 27 tadidinao ihany angamba arivo tadidiko efa toy izy ny tantarany dady za rery aloha no tany amin'ny lehibe ny distrika tamin'io isika avy aty Antananarivo iny. Tonga ianao Andriamantoa Razankarivony ka efa salama tsara? Eny monsieur l'administrateur. Ka vonina tsara zany andray ny asa mandrahara rehetra. Efa ara-dalàna tokoa tompoko. Ay dia mamerina ny fiarabananao indray ary arabainy ianao fa afaka soma tsara. Faly ihany koa Andriamantoa lehibe ny distrika mamerina ny fisaorana anao tamin'ny fanampianao ny mpitsara ka nahitana ny tena marina anafaka tamin'iny raharaha politika nanao ny fitondrona molotra ho mpanakorotana ny fitadiavana nonganam-panjakana iny. Tsy tiako mantsy ny idera tena ka ilaza aminao mialoha fefa tato amiko angeny dosianao saingy raha nanakana mialoha fa tsy namela an'ireo mpitsaranao ny asany dia tahaka ny didy jadona sy fanivaivana ny asandry zareo zany ka rehefa hitako ny ady sarotra nahazo anao vao niditra tsehatra. Ka dia ho ela fanampahany eto aminay Ambatoboiny ianao tompoko. Eny fantatray tokoa fa tsy dia sitrakareo malagasy zao fitondrana ivahiny zao nefa zany moa ny zava-misy amin'izao fotoana ka atao ahoana?
dia iainana ihany koa. Ny teniko dia izao, misy era-taniny tahaka izao mba hanatsarana ny fiainana ny pirenena mbola mahantra ho lasa mandroso any aoriana, fa tsy tahak'izay niainanareo teo aloha intsony akory. Fantatray tokoa fa miezaka ny ahatongavanay amin'izany ianareo frantsay, ka inona moa no azo atao fa tsy nisaotra anareo ahaleo ahalasana. Ny manaraka dia aoka mihitsy aloha ianareo a tsy hanohitra na hikatsaka an'izay fahaleovantenanareo, fa manjary maniry anay hamongotra an'ireny milaza azy ho tia tany razany ireny, nefa mbola vitsy ireo manam-pahaizana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ny fianarana ho hatsaraina, ny hopitaly tsy mbola mahendika ny Madagasikara, ny tao zava-baventy toy ny tetezana, lalana, ao koa ny fampandrosoana ny varotra, satria ianareo manan-karena amin'ny arenan-kibon'ny tany, ny vokatra sy ny zava-boary tsy lazaina intsony. Matanjaka ara-pitaova be dina tokoa ianareo ka dia manao izay danin'ny kibonareo. Tsy mankasitraka izany mihitsy ny malagasy tsy vaky volo, fa dia noho ny tsy fidiny dia manaiky. Akory atao fa dia manaiky ny didy jadony. Na izany kosa aza nefa dia fa fanompotan-drazana ihany izany. Lasa eritreritra be ianao izany Andriamatoa Razakarovony. Mbola mandeha ny saika Andriamatoa lehibe ny distrika tamin'iny raharaha nahavoa iny, ka miteny rery aho hoe iza ny nahavandoza. Aza dia mamaky loha be loatra amin'izany intsony ianao, fa mbola ho hitantsika ny ihany ny mariny. Ny asa ihany no ataovy tsara, ary aza mitady na mieritreritra fanoherana toy ny ataon'ireo mpitarika politika ireo, fa tsy hisy vokany mahasoa izany. Fahafatesana aza no hita aminy. Ka eo nareo ihany no manao fitenenana hoe mort pour son pays est ainsi digne sort. Na voninahitra ny maty ho an'ny tanindrazana. Ka eny ary okijany eo ny resaka, so mantso lava loatra, hiverina iasa ianao ka dia miraro soa ny havitanao an'izany tahaka ny nataonao taloha. Mahereza tia ny lakile. Eny ary tompoko, fa dia misaotra indrindra amin'ny fananarana sy fampaherezana, ary hono hoa Andriamatoa lehibe ny distrika. Ahoana, mbola misy tsy azonao? Efa mivoange ny tranon'ny fiasako hoe, ka asa nanomenao lakile hafa zay miasa ao na tsia sao dia nisy namaky asa so ihany fa efa ty amiko daholo ny vola azo nandritry ny herinandro. Dia jereo aingana sao misy dosie tsy ao, dia karakara ho daholo ny tokony atao, fa ny fetin'ny 14 juillet efa akaiky. Za matahotra ianao tompoko, fa hiezaka hatomombana ny asa. Lasa ary aho tompoko. Mandrosoa ianareo ringapiadidy. Eny tompoko. Mahazoseza tahaka ny vahiny indray ianareo izany ato amiko. Misaotra tompoko. Eny ary ka akory zato dia ianareo vao maraina, angatsy mba hiomana hanatrika ny fetin'ny 14 juillet. Dray efa vonona amin'izany mihitsy tompoko, nefa tonga ampanajana aloha zahay mivady iarahabanao ray aman-dreny mpitondranay vahoaka tratra izany fetintsika izany. Za koa faly miarahabanareo amin'izao fety-pirenena izao.
ary mbola mirary anareo koa tratro no avy ihany koa manaraka izany tompoko ireo misy vorona vitsivitsy karazany izy ireo no vodina entina anajananao ray aman-dreny amin'izao asaramanitro zao. Ny antony ndraiky io dia mba anehoanay ny fifankatiavana frantsay malagasy ko engany ho ela velona ianao sy ny vady aman-janakao. Fa loatra ny foko amin'izao ataonareo zao. Marina tokoa fa ray aman-dreny mpitondra fanjakana eto boina nefa na aty ambanimbany aty aza dia tsy nataonareo ambany zavatra fa indrainareo fatratra tokoa ka fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra anareo ary samy ho ela velona ne isika rehetra toy izany koa ny fiarahantsika miasa eto ka tsy ho voasembatsembana raha eritreretina aza ry izy mivady eny tompoko dia tokony ho izahay no anome anareo vahoaka tombontsoa be nefa moa fity mifamaliny atsika ka dia misaotry tsy misy isaorana izany tompoko fa adidy amin'ray aman-dreny no mariky ny fitiavana sy fiaraha-miasa ka dia hitondra fahasalamana re Andriamatoa lehibe ny distrika eo. Marina tsy sahirany ianareo mivady ka tsy lasanay daholo very zareo ny tao amin'ny tranomborona tao tsy re tompoko miompy angeza rehefa mahavokatra dia mivarotra na misy ambonina trano lehibe rehefa tonga amin'izao fotoana izao. Eny are ka dia mirary ny avokaranareo avo roa eny noho izao ary zahay misaotra tompoko. Za koa dia mbola mamerina ny fisaorana amin'ny tafotafo ho anareo ihany. Misaotra anao manokana madama. Eny ary monsieur l'administrateur fa andaonao vetivety aloha iomana fa zanga moa nandroaka anareo sahady ka tsy zany fa sao dia mbola iomana ihany koa naoko. Eny fa nivalikafatra nge mbola misy tsy inona akory zany fa ianareo koa mino fa anambahiny ka dia reto misy karazan-java-pisotro mba ataoko kado anareo. Ao ny maherihery, ao ny antonontono ny vehivavy sy ny ankizy ka dia tonga fahasalamana ny izy ireo raha hosotroinareo ary tonga fihevanana maharitra kosa raha anasana an'ireo izay mety mba ho vahininareo ka tsy ho mamo amin'ny reto ve Andriamatoa administrateur reo vorzano sy ny sasany ho tonga ao aminay. Eny tokoa tompoko. Fety ange ny andro rizy mivady eny aoka mba samy faly ny vahoaka fa manao adalana na mifamono na manao tsinitsinina ny hafa eny fa na ny manao barofo zavatr'olona no tseken'ny lalàna ka zay ny tandremo fa masika amin'izay lafin'izay mahazo mandry von'ny vato ianao tompoko fa raha ny olona ambany fahefako indray dia efa mba be ihany ny fiaraha-miainana ampianarina azy ireo ko ny faniriako zany dia ny anaovantsika rehetra fety sambatra eny tompoko dia izay zany aloha fa mbola iomana natrika ny fankalazana ka dia hisaraka vetivety-tsika ary tandreo misao tsy tonga fa ho foana eo ny toeranareo miara-miasa amiko dray ho avy tompoko fa aza matahotra ianao aza matahotra ianao. Inona daholo koa reto olona maromaro eto an-tokotany reto? Raha zareo borizano sy ny namany reo tahaka ny zataona ihany rery bako mba tsarovo ny lasa ay mo fangatsy mba tany ny fety izy ireo
Tsy mba nanao zany reo fa tsy maintsy manatrika foana. Saingy avy hatrany dia nakativy fa isika aloha tany amin'ny fanasan'ny lehibe ny distrika. Ka dia mbola hanao ny sakafo tsotsotra ho azy ireo zaniko. Aza ataonao mampahory ianao zany fa efa misy mpanampy 4 miaraka aminao e. Efa fanao isan-taona koa nge zany matery aloha e. Ono ahy e. Raha teriny zareo ato daholo zany ireo karazam-borona be dia be ireo dia aiza no asiana izany rehetra zany? Zany ny fanajany antsika ka ho atosika eo iverina indray ve? Ka maninona moa? Angà mahadiso? Dia alahelo maso izy. Ary lasa eritreritra izay tokony izay vorona averinao fa manavakavaka ianao. Olona tena tsotra nge reo ribako. Matoa izy trongeto manao izao fanaty izao. Dia tena vokatry ny fony sy ny fitiavany eo amin'ny fomba fitondrana azy. Ka sika ve raha zaka dia ambony takiny inona? Aza manao an'izany ianao. Isika ny tsy mahatsinjo an'izany fa izy ireo kosa mba mihevitra antsika ho toy ny olona tsy ngoim-bolo amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny tanàna. Ka raha tsy voalohany dia mba mety ho faharoa na fahatelo. Dia oka ianao angina fa efa eto akaikindry zareo. Akory aby nareo tompoko. Salama misaotra e. Fa miarabanareo trazany fety zay tompoko. Re misaotra indrindra misaotra indrindra. Zay ve vao tonga narery tata sy neny? Mbola nasain'ny lehibe any distrika re zay rivo a. Nefa nisy ny tadanareo maika dia maika teo. Izy zany se? Le avany Ratsifana mandady iny. Tsy nanafatra nga izy hoe aninony? Tsy fantatro. Fa dia mila nareo maika fotsiny noho izy e. Andao re aloha hoany. Sao dia toen'le borony vakin'olona. Dia efa oviana very iny dia zay vao ilaza zareo. Andao re aloha vetivety e. Azafady indrindra ry zalahy fa tsy ho eto zay tsy ho eto zay e. Tsy zeny ngarapety eo. Tao zapingy. Antso maiky ty raha zaka? Tsy misy mahalala fa hany mahita azy. Zay zany no tsy nahitana azy tany amin'ny fetiko. Marary izany raha atao vinavina. Olona matanjaka be iny dia ararirary foana. Ny aretina nga mifidy. Rehefa mety efa miteny izy voataitrako. Reo tokoa fa misy mivorivory eo tokotany. Ora zaka, sao dia maty. Ohatry, maty ve anafatra e? Ka sika nge taratara vao tongy. Aiza no alalana zavanitranga teo anelanelan'izany? Oko izay aloha fa efa tonga sika, oko izay aloha. Androarynareo tompoko. Eny tompoko. Ody ringa radose vao. Mandrosoanareo ringa rapedy io. Ka manahoana se zany? To tampotampoka be? Eny tokoa. Marary ary izy mivady a. Marary? Tena marary fa tsy hoe aretina mandalo vetivety fotsiny. Fa naninona vetivety teo se nefa olona matanjaka be io. Eny tokoa. Naninona hoa ianao ry Ngara Josefo? Nanafatra nareo ary izy mivadika. Inoy tsara fa tsy fantatro tsony zay ora hafatesako. Ka tokony hakana dokotera ianao zany so tratra oriana loatra inoy aloha vao mandeha amin'izany nareo e. So anenena ry Ngara Josefa fa aleo aloha haka dokotera zay a. Ny tsodraronareo no ilaiko izy mivady a. Ka mba inoy aho a. Ndray mampalahelo ahy ianao marina. Zao no izy izy mivady. Nanao ratsy taminareo aho. Fa ahoana zany ry Ngara Josefa? Ny alonanao mafy teo amin'ny toerana misy anao io ry Ngara zaka satria tena nankasitrahany lehibe any distrika fantatra ianao
noho ny fahaizanao ny asa nomeno zaninao. de zay verynga Josefa no mamparary anao toy zao? Tsy zay fa ino tsara aloha ahy. Niriko tokoa io toeranao io mba hananako fiafarana tsara. Niriko ny mba ho tsara fitondratena eo amin'ny mpiaramonina toanareo ka nefa nge isika iray asa ihany eny azonao ianarana tsara raha mety sy tsara ny fomba fiasako sy ny fiarahamonina fa tsy tokony vily lavitra anao ratsy mba ahazony zany toerana irinao zany. Nety ny adala mpitsiririntana loatra re tompoko ka nitady voninahitra tsy mbola hatonina ny teny. Noho izany de nieritreritra zava-dratsy mba ampialanao teo amin'ny toeranao io. Nitady ny amony tsy kelikely anao mihitsy tamin'ny alalan'ny fanafody ratsy mihitsy aza. Kanefa kosa tsy izay no sitrak'Andriamanitra ka nanomezany famaizana mafy aho toy izao hitanareo zao. Andray dia ianao ve izany Andriamatora Josefa no nanao andro zavatra rehetra tao amin'ny birao andrazaka ireo? Eny tompoko. Andriamanitra ny fanahoana loatra re? Oka ianao ribako tsy ianao teny mampalahelo azy tsony so ampiombo ny aretiny fa zay tadiaviny no ataontsika raha sitraka ao. Jereo ty tenako mivontovonto daholy tahaky ny boka rehefa mivoaka rano ka ny angatahako dia aminareo dia ny amelanareo ny eloko satria ho iatery aloha hoe tsy fantatro tsony zay ora sisa velomako. Ka re tompoko mangata tsodrano aho raha mbola misy azo atao mba ho sitrana anao izay ahafapo anareo ary manome toky amin'ny foko sy fanahiko fa ho afanareo akaiky tokoa. Zao izy ringara Josefa ivavaka andro amanalina ho anao zahay ary aka dokotera araky mba takatray anasitrana anao ka de maniry ny fahasitrananao ary Andriamanitra ne anamaivana ny hiry firma azo anao. Misaotra indrindra tompoko fa misy adingo kely dia nahatonga anao ho tsaraina tany Antananarivo zay sakia monona anao ho faty. Fa ahoana koa zany sera Josefa? Mbola izaho ihany koa no nanondromolotra anao ho mpikomy hanonga mpanjakana frantsay rea. Ay ve dia mbola nisy an'izany koa Oka ribako fa aza tairina amin'izany fanontaniazany tsony izy fa zavatra efa vity zany ranoraraka iny ka tsy azo rofiny intsony. Andray rery tompo. Oka zay zavatra efa vitany amin'iny ko dia mifona sy mivalo eto anatrehanareo raha azoko nataony andohalika tena ataoko tokoa zany saingy tsy mbola afaka miarina noho ny amafy ny aretiko ary tsy omeko tsinonareo raha tsy hitsapo tsy ianao an'izany zay ringara Josefa fa dia ny mivavaka sy hanampy anao amin'ny fitsaboana no ataonay mba ho sitrana soamantsara ka raha tsy be angenina ataoko anareo eny fa dia misaotra anareo irapo iratsaina tokoa tompoko fa tsy andro intsony izay raha tsy nataoko zay ary aza dia miteny be intsony aloha ianao eno makaina tsara fa andiaka dokotera izay dia misaotra indrindra tompoko. Mandina ary se fa tsy andohany se mihitsy zay satria tsy misy tsy diso eto ambonin'ny tany fa ny famela heloka ihany no zava-dehibe indrindra rehefa mahatsiaro ny fahadisony. Odiny aty aizy nareo ry ngiarapedy io. Andray vingiara Josefa mandrosoa re nareo androso aninona indray rery madamo rapedy fa tsy aleo ve aloha eto ihany.
Orazaka Orazako midina re ianao fa tonga ato angery ngara Joseph e. Ho avy aho e. Ai ka de hoeto fotsiny very ngara iny a mandrosoa aloha e. Eny ary androsy any rehefa avy eo fa aleo aloha eto ihany ka. Arabaina ry se raha Josefa fa sitrana somatsara. Amin'izao indrindra ry se fa tena mahery ny tsotra aminareo izay mbola nampiana fitsaboana ihany koa. Ko dia Andriamanitra ange omba anareo miandrakariva dia ho lava velona ary manome toky izay mianakavy kely fa ho mpihavana akaiky isika. Zahay angery ngara Josefa taky ny fitaovana nitondra ny mpitsabo fotsiny. Andriamanitra ny tena nahasitrana anao. Eny kanefa tsy mba ho azo atao kosa ve ny miderana tsara-panahanareo fa tsy nitahira lailo taminay e. Raha izany no atao ry se tsy ho afaka lolopony eto tany fa dia mahafinaritra izao e ho tohizana amin'izay ny fihavanana. Ka noho izany ry izy telo mianaka manao fanomezana anareo ty omby vositra ity izay mianakavy. Noho ny sobetsay ho valiana vitanareo taminay e. Ary eto koa izahay dia manan-kevitra ny anao fatitra aminareo raha sitrakareo tompoko mba hamafiorina kokoa ny fihavanantsika re Andriamanitra no isaorantsika ary ngara Josefa fa izahay dia olombelona manam-pahadosoana ihany koa e. Ka hoy ny vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Eny tompoko. Ary ny fatidra aoka ijanony iny satria efa i Kristy no velona atao anatintsika. Eny ary tompoko. Ko dia indro ary ny omby vositra ho mariky ny fisaoranay sy ny fihavanany. Ka ataona izy io ry ngara Josefa. Rery madamo bako. Zay anaovanareo azy re tompoko fa efa vokatry ny vonay e. Misaotra betsaka. Tsy sorana tompoko. Manala sala be ihany ry se ty izy ty nahoana satria tsy dia mahay miompy azy ireo zahay sady na ny vala asiana azy aza tsy misy ko. Zay indrindra manko. Izahay anefa tsy hameriny ty ho anay intsony ry se rapedy fa dia efa vonay ho anareo io. Zao ary no izy eno iantsony manodidina sika amin'ny rahalahy dia ho vonoantsika eto tokotany ny omby ary ho zaraina amin'ireo mpiaramonina eto amintsika mba ho nofika mitampievanana araka ny fitenenany asa tsy mety zay. Tena mety be tsara mihitsy zay hevitra zay fa zao re izy mivady ho faranako niteniko alohan'ny irosotsika ao amin'izay. Eny ary seka dia tario ary tario. Iarahantsika mianakavy alevi ny mpito mandifotr'olona ny tondromolitra sy ny toetra ratsy vokatry ny hevitra tsy mitovy ateraky ny politika ny mpanjana tany ka ho totofantsika fahamarinana iainany ambany lanitra ampifankatiavana. Toanako tanteraka mihitsy ny hevitra se ka engany hitovy hevitra tokoa isika malagasy hitaka izany fahaleovan-teny izany fa tsy isy ataon'ireo mpanjanaka sarobakoly anapotika ny tanindrazana. Tonga ny eny fahafahana ary avelantsika eo iny resaka iny so isy mpanondromolotra voavoandray eto amintsika ka hanahirana ny hery tsy mitovy. Ok zay ry serapedy fa mazava tokoa zay nahazo lesona tsara tokoa. Aleo mandeha miadakadana nefa tonga somatsara toy izay maika tsy faingana ka manjary fihamorenana indray no hita izany tokoa. Zay anaka no tantaran'ny tondromolotra 1870 ny ainako ary tsy nihery taminareo mianaka ny sasantsasany. Ohatran'ny tsotsotra ihany mba tadidiko ry dada ka dia izay no nitiavako namerenanao an'izany amin'izao fotoana iainantsika izao. Tsotsotra hoy se satria mbola kely se tamin'izany ka tsy nanana adi-tsaina loatra fa mafy tamiko sy ireo namana maro izay tsy nanam-pony ho afaka fa na izy ho tsirina na izy higadra mandra-pahafaty na izy alefa sesitany ka nisy mihitsy aza ny maty tany am-pigadrana sy tany an-tsesitany. Zany
betsaka koa ireo ny vonoina tsy hita ny havany fatiny. Zany rehetra zany dia vokatry ny fitiavana tanin-drazana, fitakiana ny fahaleovantena nefa nolazaina fahampanohatra fanjakana sy mpamadika. Zany no izy anaka. Resaka hafandray ary tiry dada. Hoe ahoana? Ono tsy mba manana ray tapo ve nanana zandry lahakely se sangy notezaina enim-bolana dia maty noho ny fahatairan-dreniny se na enony feombasin'ny tifiran'ireo ty tanin-drazana namana torana ary ninjera mafy tamin'ny tany ny zazakely. I reniny sy aza saika nanaraka azy fa soa ihany voavonjy ny dokotera. Oka izay fa mazava ary dada, na dia tsy voalazanao aza ny sasany tiako fantatra. Ka mihitsy tsy volazaiko satria mety hamily ny sainareo tanora ankehitriny ka vita zava-dratsy amin'ny tsy manan-tsinonareo. Dia misaotra anao indrindra e, misy hoeritreretina hitaranaka aty aoriana zany rehetra zany. Izay teniny sy faran'izay indrindra ny tiako hamafisina. Ka zao no izy rivo endry dada. Raha tosy eka mahavita ny oriana any dia ataovy tantara velony zany fa zava-nisy ataovy boky na aseho vahoaka amin'ny alalan'ny tantaran-dampiazo na izay zava-misy any oriana azony se mampafantatra azy amin'ny vahoaka sy ny taranaka any oriana any fa zany santiona ny ray tao anatin'ny fijaliana maro ny ainanay teo amin'ny fitadiavana ny fahaleovantena mba hedananareo zanaka mampara. Misaotra ary dada. Tondromolitra. Tantara nosoratany Raja Jean-Rivo. Novelomin'ny Nofy Solofy José, Christophe Rabearimanana, Ulika ary Zomamirina. Niaraka tamin'ny Saoly. Nandray feo Noely. Nandrindra ara teknika Onja. Nanatontosa Solofy José.